La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Vita malagasy. Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Namara minitry ny fisahantany sy ny fitaterana androany afa efa vita ny business plan entina anarenana ny Air Madagascar. Hatramin'izao tsy mbola misy fantatra ny votoatiny ity paikady ity sy ny fotoana anamboany izany. Raha ny fanazavana anatin'ny fijerenany mety isin'ny mpiara-mombonany tokana tsy amin'ny izao fotoana izao. Olona valo ankehitriny voaroroy makasika ny raharaha fanondrarana antsokosoko vato tanaty contenera miisa valo izay sary natao amin'ny Serana-Tsambon'ny Tomasina ny volana Jolay lasa teo. Raha nambaran'ny tompona ndraiky teratany sinoa ny roa tamin'ny izany ary malagasy ny ambiny. Famatsimbola roa nankatoavany anteny miram-pirenena androany. Isan'izany ny famatsimbola ny projet d'appui à l'industrialisation et au secteur financier sy ny famatsimbola ho an'ny entretien périodique ho an'ny lalana eto Madagasikara. Ny alatsinainy ho avy izao no anatanterahana ny fanadinana mpanjakana baccalauréat manerana ny nosy. Mpiadina ray 790 no hiatrika izany ao anatin'ny distrika any Ambodiatrimo. Efa vonina avokoa ireo foibe mpanadinana andraisana izany. Any ivelany kosa indray miaina tanteraka ao anatin'ny hafanana destafa ohatrana ny canicule Grèce amin'izao fotoana izao. Alina mihoatra ny 200 hektara no may. Olona 5 no naratra ary tanàna miisa 5 ihany koa no voatery ny afindra monina. Ny andeteny revetrany ary. Maloatra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany any moatsika izay vaovao izay tena mara ministry ny fizahatany sy ny fitaterana androany fefa vita ny business plan entina anarenana ny Air Madagascar hatramin'izao nefa tsy mbola misy fantatra ny votoatiny izay paikady izay sy ny fotoana anomboany izany miantarandriana eva. Manjavozavo tanteraka ny fanarenana ny compagnie Air Madagascar. Raha toka rehetra amin'izay ny fampiarana ny business plan fanarenana ny orinasa. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny fotoana natanterahana azy sy ny teboka rehetra voarakitra ao aminy. Tsika zany araka fantatsika fa zao crise sanitaire zao ary fidin'ny sistan'ny Madagascar indrindrandrindra dia tsy misy mihitsy hoe compagnie raha zao tontolo zao ka tsy nanana olana. Ary Air Madagascar dia ao anatin'izany ihany koa. Ary zany no tadiavantsika ny vahaolana hoe ahoana ny relancentsika ny Air Madagascar. Dia araka miteneniny teo nantany ianao teo hoe aiza hoaiza le business tsika miteny hoe fa vita le business plan. Efa manana zany tsika business plan izay hita hoe azahoana manarina ny Air Madagascar sy tsara dia zany ao anatin'izao. Zany business plan zany dia ao amin'ny mpanadiniana satria business plan tsara fa matoa efa nomboka ampiasany business plan tsika dia misy investissement sy maintsy atao satria le situation ny Air Madagascar aka mitenenareo aka ny compagnie aérienne rehetrarehetra dia sarotra dia amin'izao fotoana izao zany eo am-panadiniana hoe ny fanjakana rery ve no andray andraikitra ao anatin'le relance ny Air Madagascar sa hitatitsika partenaire hiaraka amin'ny fanjakana mba anaprobobany zany ary relance ny Air Madagascar zany ao anatin'izany zany ohatsika zany anatin'izany réflexion zany dia tadavana an'izay vahaolana an'izay zany. Tsy mbola fantatra mazava ihany koa ny endriky ny fiara-miasa anatin'ity business plan ity. Ka ny zavatra mihazakazaka be da be sady amin'izao situation amin'le sistany mijao koa fa amin'izao fotoana izao tsika dia efa en contact amina partenaire maromaro mijery miresaka mifandinika
zavatra zonga tsy vita moramora satria zavatra investissement lehibe ihany no atao anatin'izany hoe relance ny ery Madagasikara zany ary misy tetikasa ary tetikady izay efa mipetraka tsara anatin'izany dia ao ampitadiavana zany tsika mety misy tonga dia vatapoka le olana satria misy tonga dia mazoto be mety mbola somary taritaritina satria ny discussion sy maintsy apetraka tsara ao anatin'izany tsika amin'izao fotoana izao io ngamba ho dévoilentsika rehefa tena hoe mazava satria tsara nge mampiseho business plan fa le exécution sy mise en œuvre le business koa sy maintsy eo dia matotsika hidévoiler azy dia efa miaraka mise en œuvre zany. Raha iverenana miopampana ny fahatsiantoka sy ny trosan'ny ery Madagasikara amin'izao fotoana izao ankoatra ny olana eo amin'ny lafiny fanefanany karaha-mampiasa maro mpisedra olana ara-pitaovana ihany koa ny orinasa fiaramanidina ATR mahazaka mpandeha 76 ohatra no miezaka mampitohy sy manao ny sidina anatiny naverina tamin'ny tompony ihany koa ilay Boeing 737 nofain'ny ery Madagasikara ary tsy afa-mihetsika intsony ilay fiaramanidina Airbus A340 izay mampitohy an'i Madagasikara sy Paris à Chine. Ankoatra izay, miteraka olana amin'ny kompania ihany koa ny famaroany tapakila efa nojifain'ny mpandeha saingy tsy voaverina tao anatin'ny volana maro. Serana mpiara-manidina madinika miisa 440 no nahitana mpiara-miombonantoka hitantana azy totosa androany moa ny fifanaovatso ny fifanarahana fitantanana mahakasika izay miantarandriana evo. Taorian'ny fahitana mpitantana tamin'ny aérodrome secondaire miisa 8 ny volana janoary 2024 miisa 740 indray no nahitana mpiara-miombonantoka hitantana serana mpiara-manidina madinika tamin'ny tsiandiany faharoa. Natao androany ny fanaovatsony fifanaraha-pitantanana tamin'ireo orinasa nahazo ny asa sy ny ADEMA toerana maro no voakasika izao. Nahazo mpitantana vaovao dia ireto avy izy ireo Ambandy, Antsohihy, Bialanana, Belosilitsebidia, Besalampy, Farafangana, Ihosy, Mahanoro, Manditsara, Manja, Barantsepsa, Miandrovazo, Tamorano ary Vangaindrano. Eo am-piantohana dia ny ADEMA no mamantsy arabola izay tsy feno eo amin'ny fidiram-bola ireo tantana hampidinana ny seranana saingy tanjona ny hananany fahalevan-tena arabola tsikelikely. Amin'ny alalan'ny vola miditra RDFA dany antsoina hoe recette pour le bon fonctionnement des aérodromes izay ilaina amin'ireo mpandeha fiaramanidina rehetra miainga amin'ny serana fiaramanidina rehetra manerana ny nosy mety mamatsy amin'ny ampahany amin'ny fampihodinana ny seranana sy ny fananganana fotodrafitrasa ny investissement saingy ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy teknika na ny mpamatsy vola mahazatra kosa no ahafahantsika entomameny. Iantoka ny fitaterana anabakabaka toa ny fitateran'entana ary ihany koa iantoka ny lafiny fiarovana isorohana ny loza anabakabaka no isan'ny andraiketan'izy ireo ankoatra ny fitantanana ankapobeny sy ny fampihodinana ny serana mpiara-manidina. Na izany aza misy ny fanohanana atao azy ireo. Asa dia davina amin'izareo zany voalohany indrindra aloha dia ny araka ny teknika apiroborobo an'ireo ia serana mpiara-manidin'ireo fa indrindrandrindra mba hanokatra azy satria ireo serana mpiara-manidin'ireo zany dia tokony désengorger mihitsy andrany faritra misy andrany aérodrome secondaire reny ary noho izany zany rehefa misy ny azo atao hoe évacuation sanitaire na misy mamarita mba azahoany ny mpiara-manidina tonga amin'ireny toeran'ireny indrindrandrindra ary indrindra ihany koa satria tsika hanao an'le hoe développement ny fizahan-tany amin'ny avion privé tsikelikely reny mba azahoana koa zany manao mitsidika amin'ny Madagasikara amin'ny aéroplanina kelikely ary mandeha amin'ireny aérodrome secondaire reny satria ny akabeazan'ireny aérodrome reny koa dia à proximité ana site touristique izay mahatonga azy hoe tsy maintsy développena ary fiarah-miasa azahoana mampiroborobo zany amin'ireo partenaire ireo no natonga ny fanjakana hoe nitady an'ireo mpitantana vaovao ireo hiaraka amin'ny ADEMA hitantana an'ireo serana mpiara-manidina ireo. Recette io zany izay nekeny fotoam-panjakana tamin'ny taona lasa fa teo moa zany no le Covid tsy dia nahazo vola kely tsika tamin'ilay izy fa io vola io zany misy kitapom-bola anankiray entina dia mamanana anampiana an'ireo serana mpiara-manidina ireo izay collectentsika mpandeha rehetra izay miainga amin'ny serana mpiara-manidina rehetra eto Madagasikara na Ivato aza na Trano misy be akana amin'ny vola io itsinjovantsika an'ilay fampandrosoana an'ilay serana mba tonga ny hoe
tsy ankina amin'ny fanjakana koa zany tsika hoe aka subvention fana amin'ny fanjakana ny ADEMA fa ny ADEMA zany no mijery zay fomba hamatsiana azy ireo ndraiky dia miaraka amin'ny dépense c'est collecten'ireo ireo no mitambatra ahafahantsika manatsara ny sarana ianantsika kelikely le subvention satria ampitombo an'le vola miditra ho aminy izy zay no anapitsika an'zareo zay le hoe tsy tokony ankina loatra tsony koa am'le hoe sidiny fa tahaka nataony amin'ny voe maro hoe mijery zay fomba rehetra le mpitantana ahafahany mampidi-bola tsy voatery miankina amin'ny sidina zany. Dimy taona azo avaozina ny fifanarahana ny fitantanana. Ankoatr'ireo 400 ireo, efa mivoaka ihany koa ny tolotra fiantsonana ny appel à manifestation d'intérêt ho an'ireo seranam-piaramanidina andiany farany miisa 13 izay mbola hitadiavana mpitantana. Isan'izany ny aérodrome Ambatondrazaka, Tsiromandidy, Ampania, Ambohidia, Antsalova, Betioky, Ambilobe, Ankazoabo, Beroro, Morafenibe, Ambalavao, Ambatomainty, Andapa, Ankavandra, Befandrina Nord, Bekily, Betroka, Mandabe, Malaimbandy, Port-Berger, Soalala, Tsaratanana ary Vatomandry. Izany vaovao misongadina ihany koa dia olona avalo ankehitriny voaroroy mahakasika ilay raharaha fanondrana antsokosoko vatosoa tamina ireo conteneur avoary izay sarana tao aserana tsambony Tomasina ny volana Jolay lasa teo. Raha nambaran'ny tompony andraikitra teratany Sinoa noroa tamin'ny izany ary malagasy ny ambany fanandina. Tapabolana ty aoriana tratrarina ireo conteneur miisa valo nahitana vato sarobitika saina ondrana sokosoko any Chine tao amin'ny serana tsambony Tomasina. Niakatra fampanoavana ny talata fahatelo ny volana Aogositra lasa teo ny raharatany an-toerana. Miisa valo no fantatra fa nanaovana famitorana momba izany. Ny telo tamin'ireo ny voalaza fa tompon'ny entana, roa teratany Sinoa ary ny iray teratany Malagasy. Dia raha ny fanenjehana nataon'ny ladoana aviana zany dia hoe tentative d'exportation sans déclaration des substances eau minérale de Madagascar vers l'étranger. Ka rehefa natao moa ny famotorana teto na mifanatrehana izy ireo dia anakefatra zany no noazonina nitazonina vonjomaika fa ny efatra zany ireo irakiraka ireny zany dia anatin'le navoaka dia hotsaraina amin'ny manaraka. Teratany Sinoa anankiroa sy teratany Malagasy ray ny tompon'ireo conteneur ireo fa le teratany Malagasy anankiray izay lazaina hoe atidohan'ny kotrika. Tao Tomasina avokoa ny fisamborona ireo rehetra voaroroy tamin'ity raharaha ity. Raha ny fanazavana nomeny toy ny mpampanao lalàna ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Tomasina. Nisy ny fifampisandohana andraikitra nandritra ity raharaha ity. Ny ramatoa izay nikarakara an'io fanondrana an'io koa nanaiky fa izy nanao an'io fa reo olona natsony izy no miantoka ny rehetrarehetra arak'izay voalaza teo. Ka rehefa nataony fanadiadiana teto miaiky moa ireo tompony entana zany hoe anjareo le entana fa saingy kosa le nahadiso ny entana tao anatiny tsy fantatra zareo satria hoe natoky an'le olona hoe reo entanareo alefaso. Raha ny fantatra, tao aorian'ny fotoana nivoahan'ilay certificat de conformité nomen'ny fanjakana sy nandritra ny fotoana nijanonan'ilay conteneur tao amin'ny serana tsambo no iverina fa nisian'ny fampidirana ireto vatosoa tsy nanaovana fanambarana ireto. Ankoatra izay, tsy voasamba no nanao fanondranana vatosoa ireto tambazotra ireto raha ny angom-baovao. Mandritra ny fitohizan'ny fanadiadiana no azon'ny fadiserana avokoa ireo conteneur miisa valo feno vatosoa. Andrasana araka izany ny fitoam-pitsarana an'izy valo mianadahy izay voasarinotra amin'ity raharaha ity. Toy ny raharaha Apollo 21 kosa indray dia atao famitorana lalina eny amin'ny fitsarana nosy androany i Paul Rafanoarana sy ny vadiny ary ireo olona voaroroy. Nambara kosa ny filohan'ny antenimiram-pirenena fa manohana ny filo hatrany moa ireo solombavambahoaka maro anisan'ny alarana efso. Androany no natao famitorana lalina teny amin'ny fitsarana eny Anosy Paul Rafanoarana sy ny vadiny ary ireo olona voaroroy amin'ny fikasana hamono ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Aorian'ny famitorana, mbola iverina ny tsefa indray izy ireo hiandry ny fitsarana. Ankilalina namafiatra ny filohan'ny antenimiram-pirenena fa manameloka ny afikasana hifofony ny filoha sy ireo mpitondra fanjakana ambony izy ireo. Fady iaho satria aina filohampirenena voafito-bahoaka ny atao an'ireny izay azo tsy dia azo tiana loatra. Ny raharaha politika dia rahantsika mahafantatra fa mahavaivay. Fa zahay eo amin'ny antenimiram-pirenena dia mbola indrindra ny
solombavam-bahoaka ao amin'ny majorité zany le ao amin'ny maron'izy dia manohana hatrany atanterahany filoha-pirenena ny fitondrana ilay programa voalazany tao anatin'ny velirano hanatanterahana ny velirano izany. Raha tsy aivina ny valin'ny famotorana teo aloha, olona telo no nalefa teny Tsefa, Paul Rafanoarana, Philippe François ary Aina Marie Razafindrakoto, mpiasan'ny Banque Foiben'ny Madagasikara. Nalefa eny Mertsatosika kosa ny Prime Ministre teo aloha tamin'ny andron'ny filoha Didier Ratsiraka, ny Généraly Victor Jamadra, ny commandin'ny groupe de sécurité et d'intervention spéciale na ny G6 eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Mahakasika izay raharaha izay hatrany dia lavon'ny fitsarana ny fangatana fahafahana vonjomaika izay nataon'ny mpisolovavany ireo teratany frantsay roa sy ny vadiny izay voatazona vonjomaika eny Tsefa eny. Fa lafo vaovao hafa kosa indray dia androany no nataony fampafantarana ny asa vita mahakasika ny fametrahana ny fitoerana fanaramaso nasionaly ny akora simika. Fitoerana izay anaramaso ny fampiasana akora simika manerana ny nosy ny alarana efison. Misy fiantraikany ara-toekarena amin'ny firenena iray ny fampiasana akora simika amin'ny sehatra maro. Efa manomboka mahazo vahana sy mivelatra eto Madagasikara ny fampiasan'ny olom-pirenena maro ny akora simika izay mbola tsy voafehy hatreto. Ka noho izay indrindra no nametrahana ny ivitoeram-panarahamaso nasionaly misahana ny akora simika. Isan'ny anaramaso ny fampiasana ny akora simika manerana ny Madagasikara. Araka ny fatatsika rehefa mampiasa akora simika itsika dia misy zany ny fahalotona ara-tontolo iainana ary izy ireny dia mandeha makany amin'ireny renirano na mandeha any amin'ny fambolena na ny reny toerana maro za ampiasaintsika olombelona ireny dia mety hiteraka tsy fahasalamana ary indraindray miteraka aretina goavana araka ny fatatsika ohatra ny cancer izao. Dia tazana fa ny tsy fandraisana andraikitra dia miteraka sarany goavana be raha hiteny fotsiny tsika hoe ny olona manana misedra n'ireny aretiny ireny dia coût économique ho an'ny firenentsika. Azontsika lazaina mihitsiny koa satria manana lesona be dia be tsika amin'ny firenena maro hoe ny firenem-bavety izay tena manana an'izany olana amin'ny fandotona amin'ny akora simika izany dia vola be no atokana isan-taona amin'ny fitsaboana ny olona fa eo ihany koa ireo olona maty izay azo lazaina hoe acteur économique miala ao anatin'ny fiarahamonina zany dia izay ilay resaka coût économique. Isan'ireo firenena nanao sonisy ny fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ny fampihenana ny fampiasana ny akora simika i Madagasikara fa eo ihany koa ny fiahina ny fahasalaman'ny mponina sy ny vahoaka malagasy. Dia i Madagasikara zany zao azo lazaina hoe efa miditra tsy moramora ao anatin'izany ihany koa maromaro sehatra izay mampiasa an'izany ka tsy maintsy isian'ny fanarahamaso fa indrindra ny fampihenana azy ireny. Fatatsika ohatra ny fampiasana mercure amin'ny sehatry ny fitrandrahana volamena, eo ihany koa ny fampiasana an'ireny plan amin'ny loko sy amin'ny zavatra maro samihafa dia izay zany ny antony ny sin'ity fihaonana tandroany ity fampahafantarana ny fisian'io fitoerana io fa indrindra ihany koa fampahafantarana ny mombamomba an'izay hoe inona marina ny tena voka-dratsy amin'ny olombelona amintsika malagasy amin'izany fampiasana ny akora simika izany ary indrindra koa inona no mety coût économique zany na sara ny ara-toekarena raha ohatra tsika ka tsy mandray an-tanana amin'izany fampihenana ny fampiasana akora simika izany. Ankilany efa nipetraka nandritra ny iray volana amin'izao ny OPJ environnement izay officier de police judiciaire nanao fianianana ka afaka manome sazy ireo olona sy orinasa manimba ny tontolo iainana. Nanolotra vola manodidina amin'ny $10,000 ho an'ny Madagasikara i Japon ahafahana miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny mahala na mahavavy. Ny herisetra izay niakatra ny tany vokatry ny fiboana sy ny amiana ara-pahasalamana eto amintsika gaeto Andriatsilavo. Nampiakatra ny tany herisetra mianjady amin'ny mahala na ny mahavavy eto Madagasikara ny fisian'ny fiboana araka ny fanadihadiana nataon'ny UNFPA ny taona 2020. Araka izany, nanolotra tetikasa ahafana misoroka sy mandray an-tanana ireo iaran'ny herisetra, indrindra ireo vehivavy marefo eto Madagasikara i Japon sy ny UNFPA. Tetikasa mitentina hatrany amin'ny $7,750 izay aritra iray taona ka Antananarivo, Toamasina sy Mahajanga izay nahitana taha-ambony amin'ny herisetra no iasana. Isy ny fanentanana amin'ny ady atao amin'ny herisetra ary isy ihany koa ny fandraisana an-tanana ireo niaran'ny herisetra. Tanjona ny anentanana tovovavy roa alina ka
ka ny 4 arivo amin'ireo niara-ny erisetra ka nitondra takaitra. Il a été constaté que dans le contexte de cette précarité causée par la COVID-19, hita fa noho ny fahalemena vokatry ny COVID-19 niakatra ny tany erisetra ao an-tokantrano, tranga tsy azo ekena sy tsy azo amarinina. Manoloana izany mahatsiaro manana didy maika izahay, hampiena ny isan'ireo vehivavy hiara-ny erisetra ao an-tokantrano qui sont victimes de cette violence domestique. No tanteranao malitry ivona ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa izay niarahana tamin'ny ministry ny ponina, ny maso ivo japonais monina sy miasa sy to Madagasikara, ny solontenan'ny UNFPA sy ny firenena mikambana. Famatsim-bola ronina katoavany anteny miram-pirenena tamin'ity androany ity. Isan'izany famatsim-bola ho an'ny projet d'appui à l'industrialisation et au secteur financier sy ny famatsim-bola ho an'ny entretien périodique ny lalana eto Madagasikara miantarandrianay. Volavolan-dalàna roa no nankatoavana teo amin'ny anteny miram-pirenena laharana fa 822 tamin'ny 20 Jolay 2024 mikasika ny fanekena famatsim-bola ho an'ny tetikasa projet d'appui à l'industrialisation et au secteur financier na ny PAISF sy ny laharana fa 822 tamin'ny 20 ny volana Jolay 2024 mikasika ny fanekena famatsim-bola ho an'ny tetikasa durabilité du secteur routier à Madagascar. Araka izany, voalohany amin'io famatsim-bola no eken'io, ilay famatsim-bola mitentina mahery ny 520 lavitra ariary, entina ny manome tosika ny sehatry ny indostria. Apetraka amin'ny alalan'io ny zona industrielle efatra, parc textile City na parc industriel textile ao Moramanga, Toamasina, Antsirabe ary Antsiranana. Apetraka ihany koa ny Fonds national de développement industriel, anampiana ireo PMI sy PME izay anisany amatsy ireo orinasa lehibe ao anatin'ny zona industrielle. Ny famatsim-bola ny ekena faharoa kosa dia ny famatsim-bola mitentina 200 tapitrisa dolara amerikanina ary entina anatsarana sy ampateza na ny anaovana ny entretien périodique ny lalana eto Madagasikara ka heverina ho lalana 320 kilometatra no atao amin'izany ary ny agence routière no iandraikitra mivantana ny tetikasa. Fantatra ihany koa fa ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara no hitafa amin'ny vahoaka malagasy ny lahady fahavalo ny volana Aogositra 2024 izao amin'ny 7 alina. Ny toedrara ara-pahasalamana sy ny rahapirenena amin'ny ankapobeny no resana mandritra izany fandaharana moa izay rahanao mivatana amin'ny fahitalavim-panjakana sy aina manjery mpanjakana sy ireo aina manjery tsy miankina isan'izany moa eto amin'ny Cool TV FM. Taka mazatra anaraka dokavatra tsika melona diratsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy ary. Wawa Production et Telma vous présente Festival Somaro 8e édition ce 25 au 29 août 2021 à Nosy-Be. Au programme, carnaval dans la ville de Nosy-Be, soirée VIP avec Wawa, diverses animations sportives, course lacan, football, marathon, morin, élection Miss et Mister Somaro et spectacle avec Raven, Naël, Tina, Tax, Tesso, Zanjamet, Rijat, Jalto, Jorshi, Rootsful, Zangarata, Bastalayan, Mad Max, Ambunj, Big MG, Stéphanie, Oulmaza, Mille Clément, Goulam, Inosbi et Wawa. Et cette année, Summertime à la plage Madirke et showcase coloré avec Diocèse. Sponsor, Envoul et THB. Où trouver les bons outils pour mon garage? Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Des produits de qualité, fiables et durables comme des générateurs de marque Eco, compresseurs, caisses à outils, tréteaux, cric hydraulique, nettoyeur haute pression. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Batterie Large Star.
Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vity. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto, misota na watan Maman Lisa fatenga tsara. Resto, tangatin tongo maro china mitakaza. Resto, naeza na weza na waliano misakafu. Resto, maneran Madagascar matukiazi. Resto, tambula zaza. Resto, na naola supu. Resto, na samtanura. Resto, ula makafi. Resto, chifit saranga nulu na zaza na ulbe. Resto, ato vivilu mazala imusara no komisi. Resto, mutieko, tieno, kuatika. Resto, patu malaza tenga tsara tia lako. Resto, Vita Malagas. Resto. Maman kukua. Fitinjato ariary. Tonga zao indray mitapany faharoany vaovao hiditra mivatana eto amintsika eto amin'izao fotoana izao namana mpanao gazety Abraham Randriamanana rehefa vonona ny sary dia ndao ary ho ampidiritsika avy hatrany izy. Tsy connecta mihitsy tadidio fa ny antsoanao ary hoe mba miconnecte dia tonga dia dia vazaha foana tena mba eo anatrehan'Andriamanitra. Averitsika vetivetika moa ny fa hiditra eo amin'izy rehefa avy eo anamboatra mahakasika niny lafiny teknika kely teo eny fa hotoizantsika ihany no vaovao fa rehefa tonga ny sary ao ambadika ao dia ho alatsantsika avy hatrany. Tontolon'ny serasera dia nitanterahana androany tenina ny sany ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny andiany voalohan'ireo mpanao gazety misa 700 avy amin'ny aina amanjery miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana naraka formation professionnelle de journaliste 2021 fanampanazavana. Mba manala n'ilay ataontsika hoe médiocrité eo amin'izay sehatra ny asa fanaovana gazety zay rahantsika miaina rahantsika mahita ny tsy fahampiana recoupement ny fanaparitahana vaovao tsy marina ny ataontsika hoe fisarihana ny sain'ny olona any amina lohahevitra tsy mampanakarena zany ny sain'ilay olona dia zay no edivana hoe mba hampiakarana ny niveau amin'izay tontolo ny asa fanaovana gazety zay amin'ny ankapobeny. Noho izantsika ny vaovao kosa indray dia ahodina ho zary fidiram-bola isa-tokantrano ny rakety any amin'ny faritra atsimo nosy araka ny tetika asa iray ka ny vehivavy no atao lahara-pahamehana amin'ny zany gaitao Andriatsilavo. Ahodina ho zary fidiram-bola ho an'ny vehivavy any atsimony nosy ny raketa. Io ny tanjona apetraka ao anatin'ny 3 taona. Raha ny tantara tany amin'ny taonjato faha 12 no efa tonga teto amintsika ny raketa ary niparitaka nanenika ny faritra atsimo. Ny taona 17 tany hoany nisy biby nandrepaka ny zava-maitso tany atsimo ary nanomboka teo tsy tafarina ny fambolena ka ny raketa no betsaka. Raha mahatratra 700 mm isan'ny taona ny rotsakorana eo amin'ny sehatra nasionaly, mahatratra 513 mm isan'ny taona zany ho an'ny faritra atsinanana
ary tsy misy afa-tsy 700 milimetatra isan-taona ho an'ny faritra any atsimon'ny nosy. Miavaka vokatr'izay ny raketa any atsimo no izy vitsirotsakorana ka ireo no ahodina akana voany sy akana menaka indrindra ny raketa gasy. Dia io zany ao anatin'ny fampiroboroboana io famelomana indray ny raketa gasy io zany ity dedikasy ity. Faharoa ao anatin'ny koa le ataontsika hoe ataonay hoe arisokatra kely. Ny environnement ienan'ny sokatra dia ao anatin'ny raketa. Izany hoe dedikasa fampiroboroboana ny raketa dia miaro an'io sokatra io. Fatatsika fa arovana io biby io ankehitriny. Raha ny fanazavana, afaka mamokatra 20 taonina isaky ny hektara ny raketa. Azona vonina raketa 30 kilao ny vokatra iray taonina, izay azahoana menaka iray litatra. Ny menaka raketa izay isan'ny menaka tsara ary lafo vidy. Tadidio fa ny menaka azo ny raketa dia faharoa raha ohatra ka ny huile d'argan indrindra. Fatatsika ny maha-zava-dehibe azany huile d'argan zany dia manarakaraka azy ny huile azo avy amin'ny pépin na ny voany voan-draketa. Arak'izany, apetraka ny atsimon'ny nosy ny fanodinana raketa. Fanatsarana ny fidiram-bolan'ny isan-tokantrano no tanjona amin'izany. Mamorona asa, miaro ny sokatra, mitazona ny kolotsaina sy ny maro hafa, ny fikirakirana sy ny fanodinana ny raketa raha ny fanazavana. Araka ny efa nambara ao ambadika ao moa dia efa vonina hono ansary eny Analakely eny ary iverina ao amin'ny araka amin'ny Abrahama Randriamanana antsika. Rehefa asa vetrany. Check no ena hoe inona fotsiny. Ohatra kely ohatr'izany raha tsy valinao na akory ianao ny fanazavana. Ialana tsiny moa fa iverenantsika eo ihany mahakasika an'iny eny Analakely eny. Fa tontolo ny fampianarana kosa indray no anohizantsika ny vaovao dia ny alatsinainy ho avy izao natanterahana ny fanadinana mpanjakana baccalauréat manerana ny nosy. Efa vonina avokoa ireo foibe mpanadinana amin'izao fotoana izao nambina Ravela Orso. Mitsinjara ho 13 ny isan'ny foibe mpanadinana eto amin'ny distrikany Ambohidratrimo amin'ity taona ity. Ray sy 790 ny isan'ireo mpiadina hanala izany fanadinana izany. Hatreto aloha izany izao satria efa amin'ny latsinainy izao ny fanadinana mpanjakana baccalauréat dia afaka milaza efa mipetrapetraka amin'ny fomba ara-dalàna daholo ny fandraisana an'ireo mpiadina ho amin'ny fanadinana baccalauréat zay. Ho an'ny fampikadidim-pampianarana Ambohidratrimo dia misy eo amin'ny ray sy 790 ny totalin'ny mpiadina nala fanadinana baccalauréat izay voatsinjara ao anatina centre d'examen 13. Misy moa ny centre anankiray ho an'ireo manala fanadinana baccalauréat ao centre ao amin'ny teknika zany misy centre d'examen anankiray mahatonga izy ho 400. Mbola ao anatin'ny amena ara-pahasalamana tanteraka isika izao, mbola mitoy ny fanajana izany tahaka ny nanatanterana ny fanadinam-panjakana izay natao farany teo. Toy ny nanatotosanay ny fanadinana CEPE sy BEPC dia efa misy lamba mipetraka ny amin'ny elanelana izay misy ny mpiadina tsirairay avy eo amin'ny volan'ny toeram-panadinana. Dia eo ihany koa moa ny fampiasana ny gel désinfectant sy ny fanaovana désinfection melohan'ny centre d'examen. Iny aloha izany dia efa azo lazaina hoe mipetrapetraka tsara ny fandraisana tanana ireo ankizy ireo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Amin'izao fiatrena ny fanadinana baccalauréat izay ataony alatsinainy ho avy izao dia nozaraina arovava-orona sy ny fitaovana hoentina hiatrena izany fanadinana izany ireo mpiadina ny maraina teo. Vaovao any ivelany kosa indray dia miaina amin'ny fiakaran'ny hafanana diso tafahoatrana ny canicule Grèce amin'ny zao fotoana izao. Ala mihoatra ny 250 hektara no may, olona 5 no naratra ary tanàna misy 5 no voatery nafindra amony fanadina.
Avy be tahaka izao no nitranga tany Grèce, afo izay nihitatra tamin'ny ala maro any an-toerana. Tanàna maro no voaterina findra entina misoroka ny amin'ny fahatongavan'ny afo izay efa 100 metatra ireo trano maro. Isan'ireo tanàna potika ny tanànan'i Roviès, raha ny nambaran'ireo mponina tsy maintsy nalefa avokoa ireo olona miara-miaina ary ny iray ihany no mijanona nanavitra ny ampany amin'ny entana tena ilaina. Ampolony maro ireo firehetana mitranga ao Grèce amin'izao. Miaina ny fiakaran'ny hafanana diso tafahoatra canicule i Grèce. Raha toa ka efa nijanona ny firehetana dia niverina indray izany androany ary nanery ireo mponina ny tsoponenana. Ny tanànan'i Afidnes 30 kilometatra avaratry Athènes no tena nahitana firehetana na hery ala mihoatra ny 210 hektara no may, olona 5 no naratra ary tanàna miisa 5 no voaterina findramonina. Mpamonjy vona miisa 570 no niara-ny entana namon'ny afo. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana nanaraka izany soafa tsara torto. Malagasy. Presto. Maman Koukoua. Fitinjato ariary. Vous a présenté Ny vavao. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G Batelma vous a présenté Ny vavao.